Vohitra manan-tantara ny ao Ambohimanga ny herinandro lasa teo dia nanantanteraka hetsika hoentina hamerenana indray izany soatoavina fahagola izany hamerenana-kasina ihany koa ny vohitra masina ao Ambohimanga ny fikambanana TAAM na ny Taranaka Andriana ao Ambohimanga ny andindininy izay avy hatrany. Ny fanomezan-danja ny soatoavina malagasy no anisan'ny antom-pisian'ny fikambanana TAAM na ny Taranaka Andriana Ambohimanga raha ny fanamariana avy amin'ny filohan'ity fikambanana ity. Izy io dia araka nefa napetraka izy tamin'ny voalohany fa fanambarana ny soatoavina malagasy izany hoe ny fihavana sy fahendrena zany ny zava-behitavina voalohany. Ny herinandro lasa teo dia nanantanteraka hetsika famerenana ny soatoavina fahagola sy fameranan-kasina ny vohitr'Ambohimanga ity fikambanana ity. Vohitra manan-tantara tokoa ny eto Ambohimanga. Anisan'ireo vohitra masina ny toeran'Andriamanjaka fahizay ary voasokajy ho isan'ny vakoka iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny hetsika izay notanterahan'ny fikambanana TAAM dia natao teo ambany fehin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny Oscar na ny Office du site culturel d'Ambohimanga Rova ary natomboka tamin'ny vavaka notarian'ny mpitandrina Andrianal Devarado avy eo amin'ny FJKM Ambohitra Biby. Nahazo todrano tamin'ireo fikambanana zokony rehetra io hetsika io ary notron'ireo fokontany manodidina sy ny taranaka andriana maro singanina amin'izany ny printsy avy any Bezanzano. Mariana fa misy amin'ireo mpikambana TAAM mamonina sy miasa atsy amin'ny nosy la réunion no tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany hetsika izany. Tsarako zany ny misolitena ny TAAM amin'ny la réunion izay miara-miasa miaraka amin'ny association betsaka dia io zany miaraka ivelany zany fanampiana atao ho an'ny vohitr'i Ambohimanga dia ao ireo fitafiana sy ireo fanafody. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana ary ombray no novonona nandritra izany. Mitohy ny fiaraha-miasan'ny TAAM sy ny mponina ary afaka 3 taona indray ny fionana manaraka eto amin'ity toerana ity.